Parikina iray etsy amin'ny Fokotany tsy miaron-jafy no ifandrohitana mponina sy olon-tsotra iray. Nisy ny fifandonana androany satria tsy nanaiky ny amefena ny parikina ireo mponina ary efa tonga namefy ny toerana ny ivadi-tany. Raha nambaran'ireo mponina dia efa 20 taona no nananjary ny toerana izy ireo ary nisy ny latsakemboka natao nanatsarana ny toerana nefa ankehitriny dia misy olona misandoka ho tompony tany ary nambaran'ireo mponina fa misy kombakomba ny sefim-pokotany ny antony azon'ilay ramatoa milaza ho tompony tany taratasy fanamarina ponenana izay tsy olona misoratra ao anatin'ny lisitry ny Fokotany hoy hatrany nambaran'ireo mponina. Zao zany mipetraka le izy ty tany ty dia tany ny juridique anty dia amin'ny anaran'ny faritany fa hatramin'izay zany tany kisilasila izy ty tany alana manga fa reo ray aman-dreny no nanamboatra an'io sy nanamboatra an'io nanao ankehitriny nefa dia misy milaza fa anazy tany io. Nahagaga dia monsieur le préfet nameny occupation l'izy nefa zafatany fa fokon'olona no mampiasa an'io ho parkina ny tômôbila manodidina eto. Raha nijerena ny taratasin'ilay olona dia nilaza izy fa mipetraka teto efa ela ary izy nanazara ny tany io. Diso zany toko ny fokon'olona nanazara an'io, ny fokon'olona nanao goudron, fokon'olona nampiasa gardien teto ny fokon'olona no nandamy vola nanamboatra ny parkina dia misy olon-tokana anankiray ary mampalahelo dia zareo amin'ny Fokotany no manome faux résidence an'ilay olona. Efa niakatra fitsarana ity raharaha ity ary mbola tsy nivoaka ny didy ho nambaran'ireo mponina hatrany nefa dia efa tonga sady ny vatany namefy ny toerana sy nanala ireo fiara izay niantsona teo amin'ny parkina. Raha lavabe ty tany ty tany mpanjakana izy ty nampiasain'ny fokon'olona teto atao parkina misy milaza azo ho tompony dia niady sy nifampitokana fitsarana ankitintsika amin'ity zao mbola andalan'ny fifampitoriana zany hoe mbola miandry ny vidim-pitsarana hivoaka dia nilazan'ny fitsarana fa tsy hoe lafa amin'ny 20 volana martsa ho avy zao kanefa tampoka teo dia misy an'ilay tondeto tonga misesy force d'Europe ary gros bras zay izy nazolazana azy manao hitraketaka teto sy provoquer ny mponina teto dia manao azao anditra mamety toerana fametrahan'ilay fiara zao. Etsekinany dia nanazava ny vatany fa tsy naray taratasy fanohanana izy ireo ka izao ny roso tamin'ny fanatanterahana ny didy izao. Dia milaza fotsiny ireo olona ireo fa nanao fanohanana araka ny filazana saingy izay hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy nahazo taratasy dia nanaovana famerenana fandridiana izy androany dia le monsieur Rakotombainy Benir moa tsy nentina nasony an'le fampahafantarana famerenana fandridiana dia niroso tamin'ny fanatanterahana ny didim-pitsarana ihany izay androany tamin'ny 10 maraina dia hitanareo akireny fa rehefa nandeha fandresen-dahatra sy ny sisa dia nanaiky nanala teo ihany le olona tompon'ilay tômôbila fa tsy le olona izay milaza fa tompony andraikitsy miparkina no natsapa-tena dia nanala an'ilay tômôbila dia nitanterahanay arak'izay ny didim-pitsarana hitanareo ireny tsy tokony nisy ny olana mifefena ny toerana nampahafantarina ato fa
tsy afaka mitsofoka ny ferana ny fiverenany zareo ao toerana sy ny fanombana fefy izay natsatoka ao. Miantso sy ny manam-pahifanaraka izany ireo mponina mba hijery ny zava-misy indrindra fa ny prefektura n'Antananarivo renivohitra. Farany moa dia voafefy ihany ny toerana ary samy nanala ny fiara teo amin'ny parking ireo tompony.
Kilometer möglich. 7 avançar.